Miarabantsika rehetra izay manaraka ny fandaharana aleo resahana hanao ny sehatra eto amin'ny record Madagasikara amin'ity alin'ny sabotsy 10 ny volana janoary 2024 ity dia sainam-panajana isika araka aminay indray mandritra ny ora iray irahantsika eto anatin'ny fandaharana na ho anao izay manaraka amin'ny fahitalavitra record Madagasikara zany na ho antsika ihany koa izay manaraka amin'ny alalan'ny page Facebook ny record Madagasikara ary na ny any amin'ny YouTube dia sainay anaraka an'izay fandaharana izay hatramin'ny farany amin'izao alina izao amin'ity alina ity moa tsika vao tena hoe manomboka miaraka indray ato anaty fandaharana aleo resahana ho an'ity taona 2024 ity dia heverina fa tsy mbola tara manantitra ny fiarabanantsika rehetra ihany koa izay mpanaraka ny fandaharana aleo resahana no sehatra na hatratra n'izao taona vaovao 2024 izao dia mirary soa antsika rehetra fa indrindra ho an'ny firenena ihany koa satria dia miresaka betsaka mahakasika ny fiainam-pirenena isika ato anatin'ny fandaharana. Nasaina manokana ary nofidiana manokana ny vahiny ny fandaharana amin'ity alina ity satria ataontsika hoe niady ho an'ny firenena nanamarika ny tantaram-pirenena teo amin'ny lafin'ny politika ary tsy nanaiky lembenana tamin'izany fiainam-pirenena izany efa tao anatin'ny taona maro be sy tamin'ireny tolona farany teo ireny ihany koa ny vovonana IMF ny anarana no mety ho vahiny amintsika fa arak'izao ahitantsika izay natokatrano izao raha ny endrika sy ny olona dia tsy vahiny amintsika intsony fa dia eto izy ireo no ampafantatra misimisy kokoa mahakasika an'izay vovonana izay amin'ity anio ity dia ny hoe arika mitolona ho an'ny fanorenana izay ny fanalavana ilay hoe vovonana IMF nasaina manokana ny flou national n'izany vovonana izany Beriza Ravelomanaantsoa arabaina ianao tonga so eto amin'ny fandaharana aleo resahana anao sehatra amin'ity alina ity. Ia, faly miarabanao ihany koa Madame Manoy ary dia faly ihany koa miarahaba any namako miaraka amin'ny resadresaka amiko dia miarahaba ihany ny ao amin'ny lafin'ny teknika dia miarahaba koa ireo mpijery ary mpanaraka ny fandaharana aleo resahana. Efa somary nampidiry ny Beriza Ravelomanaantsoa teo ihany miaraka amintsika eto ny filohan'ny diaspora ny IMF Razafindriamanana Marie Angèle miarabanao ihany koa tonga so eto amin'ny plateau ny aleo resahana anao sehatra tompoko. Miarabanao koa Manoy nanasanay amin'ity takariva ity ary miarabanareo teknisiana rehetra ary indrindraindrindra ianareo ato amin'ny record sy ny vahoaka malagasy. Ankasitrany ianareo tompoko nanaiky vahiny sy aneho hevitra ato anatin'ny fandaharana amin'izao alina izao tsy ho tsiny angamba Beriza raha ohatra ka hitodika ato amin'ny anza avy hatrany aloha ny fanontaniako satria vehivavy raha teo dia omena ny fitenenana voalohany anza tsy vao izao no fantatray raha ho anay ilay efa nikirakira ny vaovao sy fampitam-baovao hatramin'izay fa efa ela ianao no fantatray mbola ho atsidika ihany moa izany hoe taiza ny sehatra tena nahafantarana ny anza fa amin'ny mahavovonana IMF na ny hoe arika mitolona ho an'ny fanorenana anza tsara angamba aloha hoe ampahafantarintsika ny mpanaraka ny fandaharana inona moa ilay vovonana IMF oviana ianareo no nijoro ariana no antom-pijoroana ny vovonana izany. Isorako anao hoe manona noho an'izay fanontaniana izay izahay ao amin'ny IMF moa dia izay hoe mitolona ho an'ny fanorenana izay ny fijoroanay dia tao anatin'ny tolona no ningian'ny hevitranay tsy mbola vo izao anefa izany fa efa hatramin'izay ary ny antony tena nanajoroanay azy dia hiaro ho an'ny tolona amin'ny manaraka sy indrindraindrindra koa ho an'ny firenena sy ny tanora malagasy mba hahazo sehatra bebe kokoa zany ny tanora amin'izay fitoloman'izay satria matontolona dia misy objectif ny tanora ao hoe handeha amin'ny fanovana ho an'ny tena fiainam-pirenena isika. Izay no antony tena nanangananay an'ity hoe arika miaro ho an'ny fanorenana ity. Mifanojo amin'ilay nambarako teo mialohana nomezako ny fitenenana ny Beriza satria izay hoe fiadivana ho an'ny tanora izay tsy vao izao anza no fantatray amin'izay lafin'izay satria raha tsy diso tany amin'ny taona 2024 na 2024 tany ianao anisan'ny ady mafy ary tsy nanaiky raha tsy tafaverina teto tandrazana ireo vehivavy malagasy nisa 700 teo izay nigadra tany ivelany tany amin'ny firenena pays du Golfe tany Koweït tany Arabia Saoudite mety hiverenantsika kely izay rehefa avy eo fa hoentina manam-porofo hoe tsy vao izao akory ianao vao niady
ho an'izay zo sy fiarovana ny tanora malagasy zay. I Berija no flou national ny AMF nambarako teo, tsy voazao ihany koa ianao no fantatra teo amin'izay lafin'ny fiainam-pirenena izay inona Berija no antony tena hoe nananganana n'izay AMF zay ary amin'izao fotoan'izao mety hoe misy mpikambana firy eo ianareo dia inona le tena ataonareo ny asa efa vita sy ny asa mbola ho atao? Ia, ny araka ny razain'ny présidente Ianza teo zany ny AMF dia nahazo ny récépissé izy tamin'ny décembre 2025 teo, fa kosa ny AMF dia ivondronan'ireo tanora nandray anjara tamin'ny tolona. Ao ireo nanomboka tany amin'ny 25 septembre farany teo zany dia ao koa ohatranay zany efa hatrany amin'ny 2018 tany mihitsy ny efa nanohatra n'ilay fanjakana teo aloha izay nahatonga anay moa zany tena anaty fonja le izy. Dia rehefa vita ny tolona teo zany dia nivondrona amin'izay zay hoe aleo structurena ilay aroreka amin'ny tolona ho an'ny fanorenana. Dia structurenay le izy satria hanaraka n'le tena hoe zavatra hoe en règle zany tsika. Dia nivoaka ny récépissé-nay tamin'ny décembre 2025 teo. Ny AMF dia karazana vovonana manerana ny Madagasikara. Any amin'ny province anank'enina misy ny vice-président, misy koa zany ireo corridor amin'ny faritra 420 eto Madagasikara, dia misy ny AMF koa any amin'ny district rehetra misy eto Madagasikara, dia misy moa commune rurale maromaro. Zany hoe mbola fikambanana zany mivelatra amina tanora sy ray aman-dreny izay manana n'ilay toe-tsaina hoe fanovana. Ny fanovana dia tena hoe ilay rafitra nitakitsika teny Kianja. Ny tanjona anatin'izay dia mba Madagasikara miratra. Ka izahay dia misehatra amina resaka sosialy. Tsy laza fotsiny zany nisy fotoana moa zahay mandeha amin'ireny école teto Antananarivo dia nanao karazana éducation civique anatin'ny resaka oram-baratra atsika zao dia nampianarina ny mpianatra teny amin'ny lycée ny hoe tsy tokony tsetsemana amin'ny alalan'ny fako fa tokony any amin'ny zordure na retsika fako satria raha vao tsentsina ny canal dia miakatra le rano dia lasa tondra-drano be ohatran'ny eto Antananarivo. Karazana éducation civique zany zay zavatra zay. Izany hoe toe-tsaina mihitsy zany ny tianay hovaina aloha satria rafitra voakantsika amin'ny rafitra hovaina amina ahoana moa raha ny toe-tsaintsika tsy homana hoe ifampitaizo anatin'le izy. Eo ihany koa manao asa soa koa zahay tamin'ireny alin'ny Noël dia nizara fitafiana ho an'ireo tsy manan-kialofa ny eto Antananarivo notetezinay izy ireny izay hoe fanampiana izay tsy rambin'ny tanana avy aty amin'ny AMF ary isaorana moa zareo diaspora zany anisan'ny tena nanampy navitanay an'ireny hetsika rehetrarehetra ireny. Izany hoe raha ny tanjon'ny AMF zany dia anisany vovonana misy eto amin'ny firenena te handray anjara amin'ny fanarenana n'ity Madagasikara ity. Zahay koa nefa tsy vovonana hoe mpanao asa soa fotsiny fa vovonana mieritreritra ihany koa zany tena hoe hitondra n'ilay fanovana ary participer anatin'izao fanovana zao hoe izahay dia manana technicien maro. Dikan'izay zavatra hoe tokony ampiasaina ireny olona ireny mba hisina production eto amin'ny firenena. Zay ngamba ny aloha no azoko hoe hamalinanao amin'izay. Sady hoe tsika miditra ihany koa moa zany makany amin'ny tena votoatin'ny resaka fa tsy azon'olo alovana izay hoe fampafantarana ny AMF izay tonga dia hotohizako ato amin'ny Berija ny fanontaniana rehefa avy eo moa hanampy ihany présidente Ianza ny amin'ny hoe anisan'ny tena nitolony anareo teny Kianja be dia be ny sary manamarika an'izay tany anatin'ny fihetsiketsehana rehetra tany tsy nitandro asa sarana kanefa ihany koa vao nivoaka kely teny am-ponja noho ny ataontsika hoe victime ianao tamin'ny fitondrana teo aloha. Nisy antom-pitakiana izay tena novoizin'ny tanora tamin'ny hetsika nanomboka tamin'ny 5 septembre 2024 iny ary niraisanareo zany. Raha ny fahitan'ny AMF azy manokana manao ahoana ny zava-misy amin'izao fotoana izao
ataontsika hoe 3 volana teo no tena nijoroany ny fitondram-panjakana ny fanavaozana 2 volana latsaka teo no nijoroany ny gouvernemanta izay ao anatin'ny fanatanterahana ny asa maika famalina ny fitakiany ny tanora sy ny vahoaka malagasy tamin'ireny hetsika nanomboka tamin'ny 5 septembre reny mamaly an'le tena fanovana sy fanavaozana andrasana teto amin'ny firenena ve ny fahitanareo zava-misy amin'ny fitantanam-pirenena amin'izao fotoana izao. Ia, mahakasika n'ilay hoe aiza ho aiza zany ilay fitakiana tena kianja. Mariako ny IMF maro ireo tanora mivondron'aty zany victime nandritra n'ireny 25 za tsy laza fotsiny raha ny tenako manokana fa tsy dia mahafantatra moa ny olona fa androany ny lazako azy 23 septembre ny tenako roa andro aorian'ilay alohan'ilay hetsika 25 iny efa nisy zany zandary renseignement zany saika anambotra teny Ambolokandrina dia izay ny somary tsy dia hoe nafahako niseho fa za moa tao anatin'ireny korotana teny Ankatso teny foana fa tsy maintsy manao kavolo misy sary zany hoe tiako resana zany tsy ilay zavatra nanagadrana anahy tany Amponja akory nampijanona anahy tsy tahany hoe an'ilay fitakiana ary ny teny namarina teny amin'ny 13 mai mihitsy zahay. Tiako resana ao anatin'izay marary le izy manohy marary le izy satria mangetaheta hoe mba hisy amin'izay zany masoandro ho an'ilay vahoaka malagasy satria ny nainy mety ho vita kelikely eo fa ho an'ilay taranaka aty aoriana koa zany tsy maintsy jerevana koa ka sarotiny zany zay IMF dia eo amin'ilay resaka fandrefesana n'ilay hoe aiza ho aiza ny zava-bitan'ilay fitondrana ankehitriny. Ny hoentiko amin'ny manomboka tamin'ilay 2 volana itsanganan'ilay membre du gouvernement angamba le izy. Ireny gouvernement ireny zany dia natsangana mba hamolavola ny ity resaka concertation nationale ity satria any amin'ny resaka concertation nationale no anasana an'ireo tanora mpanao politika ny société civile ny mpandrarà ny resaka hoe syndicat sy ny sisa dia any zany no handrefetana n'ilay tsy haiko io natao hoe feuille de route na inona zany no tondrozotra hitondrana n'ilay Madagasikara aoriana eo fa kosa nandritra n'izay 2 volana zay zany aloha rahantsika mahafantatra hoe mba le fitakiana voalohany tena kianja dia le resaka hoe jiro sy rano mba manaiky kosa antsika kehitriny fa ny jiro dia mba tsy nitovy amin'ilay hatramin'izay zany mba ohatran'ny hoe tsatsatra le délestage zay hoe gasitrana manokana moa zany tompona andraikitra nandray an'izay fa kosa ny nay zany dia hoe inona le zavatra ho tapaka anatin'ilay concertation nationale dia ho tanterahana ve io sa tsy ho tanterahana indray rehefa avy eo dia aorianan'izay ngamba ny vao tena afaka tena hoe tsara hoe tena nivadika amin'ny fitakiana ve ilay fanjakana sa tena vonika anova tokoa. Mety manana anampianan'izay Iange raha ny fahafantaranay ianao raha teo moa zany hoe filohan'ny diaspora ny IMF ianao tany ivelan'ny tany foana no ataontsika hoe nanohana sy nandray anjara tamin'ny tolona izay nisy teto amin'ny firenena ny fahitanao an'ilay hoe fitakian'ny tanora tamin'izany fotoana izany sy ny zava-misy amin'izao fotoana izao 3 volana nandraisana ny fitantanana ny firenena ho an'ny filohan'ny repoblikan'ny fanavaozana sy ireo mpiara-miasa aminy efa mizotra makany amin'ilay famaliana an'ilay etaeta sy narary ny tanora sy ny vahoaka malagasy ka nahatonga n'ilay hetsika tamin'ny 15 septembre vera ny zava-misy amin'izao fotoana izao fahitanao azy. Misaotra anao manoa nameraka an'izay fanontaniana izay amin'ny maha diaspora anahy izay nahita ny fiainana teto Madagasikara ho anay diaspora dia tena hoe fahafahana aloha zany voalohany indrindra hoe faly izahay satria afaka maneho hevitra izay aloha zany voalohany indrindra ho anareo aty Madagasikara dia mba hoe afaka maneho hevitra faharoa manaraka an'izay ny diaspora izay tsy afaka nody tamin'ireny fotoana ireny fa tena nomena sena mihitsy izahay tanaty Facebook dia mba afaka zany izahay nody ary eto toerana moa zany dia mahita hoe tena marina fa nisy fiovana ny délestage na ny rano ary tsy dia ohatran'ny taloha intsony nisy orana be dia be ny tompona andraikitra nanao an'izay mbola tsy tena ao isika mbola tsy tena hoe 100% ny
ny fahafapo ary nefa moa tsisy zavatra tena hoe mahafapo 100% zany ary tsy ho vetivety raha teo fa mihinam-bary ary tsika mbola sahirana maika ave moa isika fa hanao raharaham-pirenena tsy vitan'ny vava le izy fa tsy maintsy mandinika koa ny ao amin'ny fitondrana ahafahany manao ny metodiny sy ny fahafahany hanao an'izay faran'izay haingana izay koa zany tena angatanay tanora mba ny hanovana an'izay faran'izay haingana fa tsy ny ohatrany hoe tsy ny teo ihany zany no iveriny hoe le mody atao tsara ny avy eo miova tapoka indray iny zany ny tena ho angatanay hahatonga an'izay fanovana izay angamba no avy aty amina amin'ny maha diaspora ana fa efa resaka diaspora ary hijana amin'ny ange ihany ako ny raha andrehetra nahita fa nandray anjara betsaka ny diaspora tao anatin'iny hetsika iny ka ataontsika hoe nahatonga ny fifadian-javatra teto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao maromaro ireo ataontsika hoe fanakianana amin'ny mety ho faneho-kevitra diaspora sasasasany raha ny fahitany angazy manokana mety ao le hoe sarotiny amin'le hetsika izay natao tamin'ny teto amin'ny firenena sy le antony fitakiana no mety mahatonga n'izay hoe misy diaspora sasasany mbola tena mafana ny anatina faneho-kevitra any fa eo ihany koa etsy andanin'izay le hoe efa manomboka hita ny fiovana hita taratra raha ho aty amin'ny firenena ianao manokana zao eo amin'ny toeran'ny diaspora saingy mahita an'ilay zava-misy aty amin'ny firenena inona no mety ataontsika hoe tsy hanome hafatra moa isika fa raha ny hevitra manokana miantefa makany amin'izay hoe diaspora amin'ny ankapobeny izay raha amin'ny hevitra manokana ho anay tao anatin'ny groupe tsy manaiky lembenana satria izahay diaspora dia maro ny tao anatin'ny groupe tsy manaiky lembenana ary tena hoe olona efa nitolona hatramin'izay mety tsy dia hita matetika izahay satria izahay moa zany arak'izay hoe diaspora zay dia misy ny atao hoe tête dia mety izay hita afo matetika no hita fa en général izahay mirahina amin'izay tolona izay ary indrindra ny diaspora zany dia azoko lazaina hoe manana ny tanjany raha resaka faneho-kevitra na resaka fitiavana ny tanindrazana amin'ny maha-malagasy anay dia tena hita hoe manana ny hery sy manana n'izay fahafahanay manao ho an'ny firenenay izay zany hoe manao zavatra tsara ho amin'ny firenenay ary edivanay mafy zany zay amin'ny maha-diaspora anay izay dia edivanay mafy mba ho firenena tsara tatana ary indrindra ho firenem-banina no ny ediny tanora izay no tanjonanay koa ao anatin'izay tolona ny rahantsika izay ary tena indrindra koa nanerana izao tontolo izao mihitsy ny diaspora fa tsy hoe izahay a Paris ihany tsy hoe izahay France ihany fa tena nanerana izao tontolo izao ary tena hoe nahafapo zany ny tolona nataon'ny diaspora naneran-tany ary mbola nataoko angamba fa mba nahita tolona hoe ho an'izany diaspora zany 91 ka zisk'izao za efa zao any France zao dia tena hita hoe tsara ny firaisan-kina malagasy tamin'ity indray nitoraka ity satria nahatsampa zany fa tena tao anatin'ny fanakejana mafy ny malagasy ka ataoko angamba fa tena hoe hoanatra ho an'ny mpitondra izay mandalo iny nataon'ny diaspora sy ny vahoaka malagasy tao anatin'ny fanovana iny. Mahatsara ihany koa zany ianareo amin'izao fotoana izao hoe manana toerana sy lanja kokoa afaka mandray anjara kokoa amin'ny fiainam-pirenena noho ny teo aloha ve? Tena tsapanay mihitsiny tena afaka songadiko mihitsy zany zay hoe izahay diaspora dia manana ny tanjakanay ary izahay anay diaspora presque diaspora dia olona technicien daholo ary olona tena hoe manam-pahaizana be dia be ny dokotera Salaminy Berija izay niara-nianatra taminy sy ny hoe olona talohanazy maro ny olona manam-pahaizana amin'ny diaspora fa miezaka hanasoany Madagasikara sy miezaka hitady an'izay vahaolana hoentina amin'ny fampandrosoana ny Madagasikara izay. Iverina tao amin'ny Flot National ny AMF amin'izao fotoana izao ataontsika hoe raha somary nangingina tao anatin'ny tolona sy tao aoriana kely izay tolona izay ireo pomba ny fitondrana teo aloha dia raha ny zava-misy any anatina faneho-kevitra indrindra fa hoe ny tambazotran-tserasera ohatra ny manomboka miverina miteny sy miverina mametraka ny feoany eto amin'ny firenena ny mpitondra teo aloha amin'ny alalan'ireo mpiaradia aminy izay mety hoe tamin'ireny moa dia hoe nalaza be ny hoe ny firongon'ny fitondrana teo aloha ny fahitanareo azy mipetraka ilay fahalalahana maneho hevitra fa inona ny mety ho akon'izay raha ohatra ka sanatria ka tsy mandray ataontsika hoe misy fepetra tokony ho raisina dian'izao ve ho an'ny mpitondra
mba hisiny zay hoe tsy verenany ny zava-nisy teo aloha raha tsy resakantsika fa tsy ny fampiasana ny tamazotra tserasera ohatra. ia ny resaka hoe fanehoan-kevitra aloha amin'izao fotoana zao a dia malalaka ny fanehoan-kevitra amin'izao fotoana zao satria na ny antony a iarahantsika mahafantatra fa tsy mbola nisy mpanohatra lasa ny TGV indray moa zany lasa mpanohatra zao tsy mbola nisy ny anankiray tamin'ireo ka hoe faniditra tany am-ponja ohatranay zany tamin'ny fanehoan-kevitra. Tiako resana anatin'izay nefa mahatsapa koa zahay fa araraotina loatra le fahalalana zany mena antsika zany hoe jereo fotsiny any amin'ireny réseaux sociaux mirongatra ny compte fake. I compte fake io no midiaboliser na mpitondra. Tenako zao moa zany victime raha manao publication anankiray dia angamba ny misy compte fake efa 70 mahery midiaboliser ao anatin'ilay compte cause. Dia ireny compte fake ireny ihany nefa no hitanao any amina groupe anankiray. Dia izay zavatra zay zany karazana manome lesona ratsy ho an'ny tanora sy ny taranaka satria resaka fisolokiana zany amiko aminay zany ny fampiasana compte fake dia resaka fisolokiana. Za zao manohy tsy manana compte fa tsy le compteko anankiray Belija Ravelomana zany anaty Facebook satria ny antony eo any maneho ny fifaliako eo any maneho ny alahelo eo any mamoaka ny hevitrako izay tsy hoentina hakalana olona, tsy hoentina andrangitan'olona, tsy hoentina anakorotanana fanjakana na anakorotanana fiainan'olona. Tiako resana zany anatin'izay zavatra zay manao antsoavy mihitsy ny tenako indrindrandrindra ny any amin'ny ministère ny serasera na mpitandro filaminana tokony hojerevana ireny compte fake izay mampiady atsika malagasy mikirakirana io réseaux sociaux io satria misy olona tena hoe manao karazana hoe tsaho fotsiny entina andotona olona anankiray na entina andotona n'ilay fanjakana entina anakorotanana ny saim-bahoaka zany. Reny kosa tokony mba hoe ajanona reny zavatra reny satria azadino fa teto Madagasikara ny zavatra tsapanay zany nanomboka tamin'iny fitondrana 2018 nakaty zany ny tena nampiasana zany tena hoe compte fake zany le fanjakana zany hoe olona anankiray mena ordinateur anankiray dia mitondra compte fake 50 mahery dia karamaina mihitsy ireo olona reo isan'andro karamaina isam-bolana dia io mihitsy moa zany ny antonasany. Dia izay zavatra zay nefa tsy le hevitra n'ilay opinion publique no mivoaka amin'izay fa karazana hoe fanakorotanana fotsiny no ataon'le reny olona reny ka amiko zany tokony ho lanjalanjaintsika le izy atsika zao anatin'le fanovana zay koa dia pour mihitsy hoe aleo zay teny na mpanohatra na iza ny teny velao zareo iteny fa rehefa manohatra dia sivy ny atao hoe construction critique constructive zany hoe fanoherana manome vahaolana no ataontsika fa tsy fanoherana fankalana fanjakana fotsiny. Donc zany tokony misy lalàna mihitsy zany mba tianay hivoaka amin'ny concertation nationale na mahakasika ny fampiasana Facebook eto Madagasikara eto mba ho fiarahamonina mirindra ho voahaja ny soatoavina sy ny fihavanana fa tsy natao fandrangitana sy ny fanaovana fakana fanjakana ny réseaux sociaux. Zay ngamba no azoko mamarana. Amara-paranantsika ny fiarahana amin'ny filohan'ny diaspora AMF satria mbola misy namantsika ihany koa moa zany niakatreto rehefa avy eo fa ny fanontaniako aminao hoe amin'izao fotoana izao anisan'ny diaspora tany ivelany niaraka taminareo ary ny tolona niaraka taminareo no tafapetraka eo amin'ny ministera ny fitsarana. Amin'ny ankapobeny aloha ny mpanao fitakiana tamin'izany fotoana izany dia saika mankasitraka ny asa ataon'ny ministera ny fitsarana amin'izao fotoana izao fa itsy ankilany ihany koa dia misy ireo miteny amin'ny hoe karazana valifaty politika na karazana règlement de compte no ataony eo amin'izay andraikin'izay. Ianao manokana maha-diaspora anao mahita ve ianao hoe misy izay karazana valifaty politika izay raha amin'ireo le fanapahan-kevitra izay ndraisina teto amin'ny firenena tato anatin'izay 3 volana izay?
Amina manokana raha momba ny ministry ny fitsarana zay tao anatin'ny groupeny tao anatin'ny tsy manaiky lembenana. Ny fijeriko anazy aloha tsy hoe valifatina politika fa ny biany hatramin'izay zany de hoe zay manao ratsy de mijinja an'izay nataony. Ary izay ny tena mbetindresany taminay foana rehefa tany ivelany izahay hoe tsy maintsy atao izay hoe hampadio ny fitsarana izay. Na iza manao ratsy de ao anatin'izay izy hijery an'izay akaiky ary nampanantena ny malagasy ray manontolo izy fa tsy ny diaspora ihany fa hanao maximum izy. Ka ataoko raha ohatra kosa ve hoe manohy, raha ohatra kosa ve hoe misy TGV ohatra na ASVM ohatra na TIM ohatra ve nanao ratsy ianao de raha manakatra anao ve izy na mandefa convocation anao de hoe valifaty politika no andraisanao an'izay. Amiko tsy valifaty politika zany fa fijerena hoe hatraiza ny zavatra nataonao ary inona ny tena ereranao teo amin'ny fitondrana ary inona indrindra ny zavatra nataonao harena nangononao teo amin'ny firenena malagasy ka nahatonga ny malagasy anaty antsana be toy izao. Zay zany ny tena hoe fandraisako ny ministra faniniry hatreto amin'ny maha-mpinamana anay indrindrany tena hoe tao anatin'izay ady mafy zay izahay de isaorako anazy aloha hatreto fa io moa zany mbola voarovolana, mbola tsy fantatra ny ao alohan'izay fa izahay zany efa napetraka anay taminazy fa raha misy zavatra tsy manjary ataony de mpanakena izay ny antony nanaovanay balizy. Zay ny antony nitsanganan'io IMF io mba hahafahanay maneho ny hevitra anay tahaka ny naneho ny hevitra zay niraisany taminay ary dinika nataony taminay diaspora malagasy. Zany hoe tsy hanohana be fahatany akory ianareo na hanohatra be fahatany akory. Zay indrindra manohy zahay tena hoe raha manao asa tsara izy de tohananay tsara. Fa raha izy kosa ve manao tsy mety nefa izy no nitarika anay tao anatin'izay hoe tsika tena hanao amin'ny fanovana de hitary-bady vila-bava ve izy de anaiky an'izay izahay tsy manaiky izahay diaspora. Ny hevitry ny IMF mahakasika an'izay hoe mety misy karazana valifaty politika ve ianao maromaro ny ataontsika hoe victime tamin'ny fitondrana teo aloha i Beriza ao anatin'izay ary Mahery Manandafy ao anatin'izay ary Stanley ao anatin'izay. Ianareo moa anisany hoe efa nivoaka fahitanao hoe tena mipetraka ve izay hoe karazana règlement de compte sy valifaty politika izay no fanapahan-kevitra izay raisina tato ato. Ia, ny tenako aloha tamin'ny vao nivoaka teny amin'ny fonja tamin'ny février 2024 dia nanao fanambarana fa ny tenako dia tsy hanao an'izany resaka valifaty politika zany. Raha resaka valifaty politika zany natao tamin'ny firenena aza manantena fandrosoana eto fa resaka hoe fankalana zany efa malagasy sa malagasy dia aleo tsy voizina le resaka hoe fihavanana sy sotoavina raha resaka hoe valifaty politika. Izahay raha ny namanokana resaka CVO en tant que docteur ny tenako dia nanazava ny resaka CVO zay tsy hoe keko hoe lazaina fa vaccin tsy manaiky an'izany. Dia ny antso koa ny tenako tamin'izany ireo professeur l'université en médecine ny antso ny docteur hoe tsy tokony anaiky an'izany fanazavana zany tsika. Dia zay zavatra zay nahitako loza zay dia nidirako teny am-ponja. Dia fanehoan-kevitra zay ary fiarovana an'ilay vahoaka malagasy koa. Dia ataontsika hoe tena hoe focalisena anatina resaka hoe tena sy fitiavana zany nampidirana anay tany. Dia amin'izao fotoana izao tsika hanovintsika ary mbola miantso koa raha ny tenako amin'ny ministry ny fitsarana zay resantsika teo. Mety le resaka hoe le gros poisson aloha no alaina satria ratsy ny lehibe mihitsy satria io gros poisson io zany misy ratsa-mangaika ka raha ny ratsa-mangaika no kakanao zany dia tsisy dikany izy. Rehefa vita ny momba n'ilay gros poisson reo dia tokony miditra amin'ilay madinika. Zay zavatra zay nefa tsy misy resaka hoe fanehoan-kevitra fa resaka détournement des fonds publics, resaka kolikoly, resaka fandringanana ny harem-pirenena dia anjaran'ny fitsarana ny manao an'izay. Ka tiako resana ao anatin'ilay izy zany na iza mpanao politika dia aoka tompoko tsy alokaloka anatin'ilay resaka hoe nangalatra za nanodikodina volam-panjakana dia rehefa avy eo satria za mpanao politika dia hoe gadraina za rapitso na hoe samborina rapitso no nialaka nataoko dia laza zany ny pomba fa hoe
valifaty politika natao any Berijany non raha mbola zay nataontsika de ho ritra foana io arenantsika rehetra misy zao mbola feran'ireny hoe volamena mivadika vy reny mbola takina daholo ahoana ny fitsarana mahakasika azy reny volamena nakany Comore reny ahoana ny fitakina mahakasika ka amiko aoka tompo tsy ireo mpangalatra koa ireo mpanao sito mahery ireo vahoaka madinika mpamaky trano izay ihany no andeha mpidiritsika amin'io prison io fa rehefa mpanao politika dia tsy azo gadraina satria nahoana satria tsy olombelona zany reny ataovy mitovy mihitsy ny resaka fitsarana ny vahoaka malagasy tsy akanavaka ary za de zahay de tsipora amity resaka ohatrany hoe zay zao amin'ny concertation nationale tsy afenina fa zay zao tena hiady hoe ajanony ty resaka immunité parlementaire reto satria ireo ao koa misy olona tena hoe mpanondrana rem-pirenena fa ataovy mitovy amin'ny vahoaka malagasy rehetra matoina anao nandray andraikitra zany fitaratra anao fa tsy anao hoe olona ambony de zay tiako atao eto amin'ny firenena eto tsy mety zany ka ho anay zany de mampirisika any madame Fanirisoa hoe enjeo zay nanao ratsy sy nangalatra teto amin'ity firenena ty ary ataovy mangarahara tsara ohatra ny traitement anaovanao any rehetrarehetra amin'izao io zay tena hoe mba mahavelombolo hoe mandray andraikitra le ministra fa kosa eto moa zany na tsipiko manohy matetika koa rehefa olona koa zany manao zavatra ohatran'ireo de misy mpamingapingana ary ny mpamingana de avy ao anaty ihany satria tsy te hiala amin'le système teo aloha le hoe fiarovana olona ambony manao zavatra ratsy zany na iza satria mety hoe nahazo tombontsoa tao anatin'izay satria tato ato manko natsikatra ny tena koa hoe misy ireo campagne na compte faiky manenjika anazy ireo zany de za moa zany en tant que hoe mpanaraka raharaham-pirenena za mahita hoe bon hosimbaina ty ramatoa ty satria inona ny antony tena manenjika an'le gros poisson izy ty anjarany filoha moa zany hoe mahafantatra hoe ty olona ty kosa ohatrany hoe miasa de tokony reny olona reny zany tokony akorazeny de amin'izay zavatra zay zany tsy maintsy mino zahay fa tsy hijanona amin'ny olona ray sy roa sy telo fanenjehana io de donc raha vao resaka halatra fanodinam-bola mpanjakana resaka fanondranana rem-pirenena de aleo tsy resana ny atao hoe valifaty politika fa aleo zay nanao ny tsy mety teto amin'ny firenena aleo mba hijinjan'izay voka de amerina an'ireny arena reny ho an'ny vahoaka fa atao mangarahara kosa nefa atao aiza reny zavatra halaina gauche droite an'ireny olona enjehana Fanontaniako farany mialohan'ny hamarana antsika izao tapany voalohany irahana amin'ny filohan'ny diaspora MF izao inona ny fepetra mety hoe tokony ho raisiny efa somary nytenenin'ny Beriza teo moa hoe atao mangarahara fa inona ny fepetra mety hoe tokony ho raisiny eo anivony fiadidiany Repoblika Fanavaozana sy ny ministera fitsarana manoloana an'ireny karazana hoe endrika perquisition izay be dia be no manakihana ny amin'ny fanehoan-kevitra ny amin'ny hoe somary maherisetra na hoe tsy tena voafaritra ao anatin'ny ara-dalàna izay perquisition izay misy zay. Ny perquisition mandeha mbola tsy ampafirin'ny perquisition natao anay io zavatra hoe hitantsika amin'ny Facebook reny hoe vakivaky tsafeniko anao fa ny anay amin'izao moa zany malalaka fa tamin'ny anay vakina trano potehana ny latabatra potehana ny armoire potehana fitaratra anaty armoire fa tsy azo alaina sary tsy azo alaina sary tsy nisy nahita an'izany tiako resana ao anatin'izay zavatra zay possible koa ny zavatra mety misy anatin'ireny lasa le miaramila de maka sary eo de afaka potipotehana eo zay potehana eo de anandratsiana endrika an'ilay resaka perquisition fa amiko zany
zany mauvaise pratique zany tokony ialana zany. Matony ny force zany a manao perquisition tokony efa manana mandat de perquisition izy. Dikany mandat de perquisition zay zany zay avy any amin'ny fitsarana zay zany manome alalana any zareo isava an'le trano hoe misy zavatra iahina de savaina. Donc zany a tsy tokony entina motehana zavatra le izy fa tamin'ny anay ohatsy afeniko tena volany ny ambony fandriana fitaratra vaky sy marimoara tiako resana ao anatin'izay zavatra zay zany a tsy de reny ny andrefesana hoe tena hoe mety isa sy mety fa afaka atao koa manao monter an'ireny sary reny ka io zany a samy tsisy ny ainana hitan'le izy tany koa moa zany tsika fa tsika mpitazana aty ivelany fa za de hoe aleo le izy anao ny asany zany le fitsarana de ho an'ny fiadidin'ny repoblika koa zany a mino a fa manara-maso an'ireny zavatra reny zareo ary manatsara n'ilay hoe fomba fiasa no anome consigne ihany koa an'ireo mpanao an'ireny perquisition reny fa io azay sarotra be ny resaka androany hoe iza ny nanao namakivaky zavatra ohatran'ireny fa io zavatra afaka zoevana daholo le opinion publique sy le sentiment le publique zany. Amarana aloha i filohan'ny diaspora AMF fa niafatra mety hoe apetraka ao ho an'ny tanora na ny vahoaka malagasy izay manaraka ny fandaharana tokoa. Niafatra ho an'ny vahoaka malagasy indrindraindrindra fa ny tanora tao anatin'izay fitolomana ho an'ny fanovozana izay ny azy zany mba afatra koa dia hoe ho anareo tanora dia samy aloha miezaka isika manaraka akaiky ny toetra ara-pirenena dia aza hoeti-po dia aza manaiky ampediana ny samy malagasy satria amin'izay araka ny tenen'ny président Beriza teo fa misy ny compte fake be da be mampiady miezaka manakorotana ny sainy gasy amin'ny maha tsika moa malagasy mora taritina amin'ny zavatra ratsy dia iny foana no fatoantsika fa izao zany mba miala an'ireny zavatra ireny satria efa haitsika fa tsy maintsy hanao an'ireny compte fake be da be ireny zareo. Ary eto tsika dia miandry ampitoniana hoe ohatra ny ahoana no fanavaozana hoentin'ny président amin'izay nitakitsika izay mbola 2 volana izay mbola tsy ahafahantsika mamaritra azy tsara hoe hatraiza marina tsy mbola ahafahantsika mihitsy izay fa mizaha tony indrindraindrindra ho anay tanora ao amin'ny AMF ny diaspora koa torak'izay izaho ho tony aloha hatreto satria mbola tsy mora ny manao an'io sarotra nanao an'io fa mizahantsika manome courage an'izay manao aloha ary aza manakihana be fahatany fa afaka maneho hevitra ianao amin'izay marara-pirenena malalaka tsika satria izay no tenin'ny président tamin'izy nandray fahefana hoe omeko malalaka ianareo nefa kosa azararotina loatra zany izay no afatro ho an'ny tanora rehetra sy ny vahoaka malagasy maneran-tany. Ary no afatra ho an'ireo le mpitondra ny firenena amin'izao fotoana izao eo anivon'ny fiadizin'ny repoblika fanavaozana. Ny afatra ho anareo ao amin'ny fitondram-panjakana indrindraindrindra monsieur le président izaho mba mamakafaka tsara zany alohany hanendrena le olona anankiray satria raha ohatra ny zavatra misy amin'izao zany dia presque olona ny TGV olona teo aloha ihany no eo tsy midika akorin'izany hoe makahala ny TGV isika fa jerena kosa le asa vita hoe nanao ve ty olona ty mendrika ve ty olona ty sa inona zany nahatonga anazy ao anatin'ny fitondrana fanavaozana satria raha ohatra hoe tao anatin'izay fanavaozana izay ny olona zany efa allergique vao mahita TGV zareo dia ratsy dia mizaha zany ny président manazava an'izay hoe ny antony nanendreko an'ity dia misy zavatra ohatran'izao marina fa kely ny fotoana amin'ny président tsy manam-potoana izy fantatra tsara zany asan'izany fa kosa ezana mba tena hipaka ny sain'ny malagasy noho ny ratra izay efa nazo malagasy ary tena teneniko anao manohy fa ny tena tsy vovoka an'izany atao hoe TGV zany tsony ny gasy maharary anazy zany ny zavatra nysakaina hatramin'izay na dia ataontsika hoe nisy olona tsara ihany tao anatiny fa tsy hitany zany le olona tsara fa tsy maintsy ny ratsy foana no hitany ka izay zany ny anahy no afatra tiako ampita amin'ny filoham-pirenena sy ny ao amin'ny fitondrana hoe mba jereo ihany izay ahafahana manatsara nyty firenentsika ity izay angamba ny afatrako amin'ny manohy. Ankasitrahany Ramatoa Zafindramanana Marie Angèle izay filohan'ny diaspora ny arorika mitolona ho an'ny firenena na ny AMF ny vahiny tato anatin'ny fandaharana
araka nambarantsika teo hoe mbola misy ihany koa ny mpikambana hafa eo anivon'ny AMF iaraka amintsika tao anatin'ny fandaharana dia isaorana tompony araka taminay. Misaotra be dia be anareo ato amin'ny record nandray anay amin'izao takariva izao dia misaotra be dia be anao koa manohy nanaiky ny vahiananay makasitraka to. Misaotra tompoko. Araka nefa nambarantsika teo miaraka amintsika eto indray ny filoha-hevitry ny arika amin'ny tolona ho an'ny fandrenana na ny AMF Toliara Andriamatoa Joseph Maka miarahaba anao tompoko tonga sao tao anatin'ny fandaharana. Eka miarahaba ny madame Manoia ary miarahaba koa ny teknisiana rehetra ary miarahaba koa ny vahoaka malagasy izay manaraka an'izao fandaharana izao ary eto ny tenako dia mamerina ny fiarahabana tratran'ny taona ho an'ny vahoaka malagasy rehetra ary ho antsika rehetra ato anatiny efitry ny fandaharan'ny record Madagasikara. Isaorana ianao niaraka aminay amin'ity alina ity fantaniako avy hatrany angamba dia hoe saika ny teto andrenivohitra foana no resahana na ny fiainam-pirenena amin'ny ankapobeny fa ianareo tany amin'ny faritra ihany koa ny aina ny tolona tany amin'ny faritra nahita ny zava-misy tany amin'ny faritra ary miaina ny zava-misy any amin'ny faritra amin'izao fotoana izao. Manahoana ny fahitanareo ny zava-misy eto amin'ny firenena ankehitriny taoriany ireny fitakian'ireny efa mamaly an'ilay ataontsika hoe etaeta ny vahoaka sy ny mpitolona tamin'izany fotoana izany ve raha ny zava-misy hitanareo any amin'ny faritra amin'izao fotoana izao ny amin'ny fitany tanam-pirenena. Voalohany dia misaotra ny madame Manoia nametraka an'izay fanontaniana mahakasika ny hoe ahoana efa mamaly ny fitakiana ve ny zava-misy eto amin'ny firenena. Tsara angamba ho tsipihina ety am-piandohana fa ny fitakiana angamba tsy nijanona amin'ny resaka jiro sy rano fa rafitra. Izay no isany votoatiny ary mamparary ny tanora tanatin'ina fitakiana nandritra ny 20 septambra tamin'ny taona 2022. Eto dia mametraka izahay any amin'ny faritra ary mahatsapa fa io fanovana rafitra io no mila ovana. Tsy hoe fanovana tsangan'olona hoe tsy hoe tsangan'olona no ovaina fa ny rafitra izay misy izay tsy mitondra fampandrosoana hatrizay izay no tsapanay avy amin'ny faritra mila ovaina eto amin'ny firenena zany. Zay angamba no azoko amalinan'izay ary manararaotra ihany tenako izay ny mahatonga ny vovonana AMF tsy mijanona eto an-drenivohitra fa miparitaka manerana ny faritra manerana ny Madagasikara na ny district eto angamba ampan'ny tenteny angamba no ilazako fa amin'ny volana febroary dia hameno ny fokotany manerana ny Madagasikara ny AMF satria inona ny antony ilaina ny hevitra inona ny tena zava-misy izay misy any amin'ny faritra sy ny fokotany any amin'ny faritra satria ny madame Manoia tsara ho fantatritsika fa misy amin'ireny toerana reny tsy maharaka ny vaovao tsy maharaka ny raharam-pirenena dia inona ny tokony atao dia izao vovonana zao handray andraikitra feno hampahafantatra ny olom-pirenena rehetra any amin'ny faritra any amin'ny fokotany izay antsointsika hoe mialatsina amin'ny fomba fitenena hoe lavitra andrina anjarany ary izay ny asa goavana izay tsy maintsy ho tanterahin'ny AMF hampahafantatra n'ireo vahoaka ireo izay tsy manaraka ohatra hoe tsisy tele ohatra hoe tsy manao Facebook misy olona hoe tsy manao an'izany dia lasa manaraka anjambany ny zava-misy eto amin'ny firenena ka anjaran'ny AMF ary handray anjara mavitrika ny AMF hampahafantatra ny olom-pirenena rehetra hoe izao ny zava-misy izao ny tokony ataontsika hoentina hampandrosoana ny firenena. Tonga dia hotizako aminao ihany satria efa fohifohy ny fotoanantsika mialoha ny amarana ny filoha nasionaly azy rehefa avy eo inona ny hafatra ao andreo tanora any amin'ny faritra indrindrandrindra izay mety hoe manaraka fandaharana amin'izao fotoana izao manoloana n'izay karazana fanehoan-kevitra maro eto amin'ny firenena misy efa somary ataontsika hoe kivikivy ihany ny tanora sasany amin'ny hoe tsy arakaraka ilay nandrasana teny an-kianjany mety ho zavatra hitany amin'izao fotoana izao aloha araka nambaranao teo tsy vetivety izany manova rafitra izany inona ny hafatra ao amin'ny hoe filoha-hevitry ny AMF ho an'ny faritany Toliaranao andreo tanora manerana nosy sy ny any amin'ny faritra. Ny hafatra angamba ampitaiko amin'ireo namana avy any amin'ny faritra dia sahitsika mijoro sahitsika mandray andraikitra satria ny firenena dia raha manana
zany hoe ny olona rehetrarehetra zany de tompona andraikitra amin'ny fampandrosoana sy ny fanovana ny firenena zany hoe azandrasana ho an'ny fitondrana aza miandro hoe izaho ange tsy solom-bavam-bahoaka izaho ane tsy ministra atsika ny firenena atsika tanora ny firenena sahitsika mijoro mitaka an'izay fanovana rafitra zay satria io tsy iova raha tsy tsika tanora mijoro aza milavolefina fa sahi mijoro manovo mitaka an'izay fanovana rafitra zay satria iny teneniko teo mialatsiny mamerana an'izay fa tsy fanovana tsangan'olona no manahirana ny tanora fa fanovana rafitra ka izay no anytanako ny tanora rehetrarehetra sahitsika mijoro mitaky an'izay fanovana rafitra zay aza mijanona atsika fa ny tsika tsy hoe malaina tsangan'olona fa ny rafitra zay tsy mitondra fampandrosoana hatra izay no mila ijoroantsika takitsika ary toizantsika n'izay fitakina ny fanovana ny rafitra zay. Manaona ny AMF ho aneo amin'ny toliara ao anao mahakasika ny AMF mpanantentegna angamba no ilazako satria amin'izao fotoana izao tenenantsika zao sy ora izao tenenantsika zao efa tafapetraka ny AMF manerana ny distrika ary efa misy distrika antsasa manila ny distrika efa misy AMF anan'ny commune amin'io volana febroary io amin'ny farafaran'ny volana febroary mino aho fa tafapaka any amin'ny fokotany ny fametrahana ny vovonana AMF zany satria iny azavako teo zay hoe tianay zany hoe ireo vahoaka any amin'ny fokotany zay tsy mahalala vaovao tsy maharaka vaovao tsy manao Facebook tsisy télé de mba haharaka ny raharaham-pirenena zany satria ny fampandrosoana de miaingana amin'ny fokotany zay ny mahakasika an'izay AMF zay amin'ny faritany toliara iverina atao amin'ny flou national satria efa mamaraparana ny fiarahana isika amin'ny ity alina ity inona ny asa zay miandry anareo AMF atoato ho tanterahanareo ao anatin'izay hoe fiatrehana ny fiainam-pirenena izay efa somary nambarany teo ihany moa ny hoe amin'ny volana febroary ianareo hiezaka hipaka ezaky ny commune mihitsy efa manana rafitra ve ianareo hiasa ao anatin'izay raha ny AMF manokana? Ia, misaotra betsaka amin'izay fanontaniana zay fa misy entre parenthèse kely satria adino le izy. Ny AMF moa araka ny nazavany vice présidente eo efa ataontsika hoe mandanika eto Madagasikara. De ho an'ny misy firenena 12 no efa ahitana ny AMF zany manerana an'izao tontolo izao. Tiana ho resana ao anatin'izay tena hoe vovonana miaina ary misy ny fifanankalozan-kevitra ho ataon'ny AMF isan-kerinandro miaraka amin'ireo diaspora misy any États-Unis, any Canada, any France, any Europe zany aty Atsinanana, Japon sy eo amin'ny 12 eo zany anna fa mbola ezana moa tsy izay rery misy ny malagasy raha ny izao tontolo izao. Izay rehefa manao zavatra dia mikando miaraka amin'ireo diaspora reo. Izany hoe anatin'ny taona vaovao tsika zao eto zany aloha nefa ilazana ary anatiny manao invitation moa ho an'ny autorité manomboka hatrany amin'ny filoham-panjakana zany sy ireo ministra sy ireo autorité zany amin'ny 17 fafito amby 10 ny volana janoary ty ny fiarabana tratry ny taona ataony AMF any Tanety Belafy satria any ny siège ny AMF zany. Zay koa moa anasan'ireo karazana fikambanana entité ny tolona de ao koa moa zany ny membre de misy solotena avy any amin'ny faritra zany ho tonga ao. Izay zany aloha de efa asa miandry zay de efa eto koa moa zay de efa manasa anao koa manosy ny record mba ho tonga any satria zay resaka amin'ny mpanao gazety koa amin'ny sabotsy io. Izy io moa zany manomboka amin'ny 10 zany ny ouverture an'le izy fandraisana invité. De ny asa miandry faharoa koa anatin'le izy araka ny tenenin'ny rahalahy teo mitsangana ny any amin'ny faritra dia anao karazana activité sociale zany zahay. Anatin'izany resaka fampianarana. Hitanao resaka hoe orientation any amin'ny mpianatra manao fanadinana reny dia manoro lalana koa zany zahay an'ireo mpianatra na vita fianarana aty amin'ny université dia manoro koa zahay
lalana ho an'ireo ankizy misafidy filière mba tsy hoe disfilière satria hoe zao ny asa tiako atao rehefa lehibe. Faharoa manaraka an'izay anao karazana formation na leadership koa zahay ho an'ny tanora satria ny AMF mamola vola tanora hitondra firenena. Zany hoe mitondra firenena zay zany tsy vitany hoe manana diplôma fotsiny ianao nefa anao tsy manana sens de leadership. Dikan'izay zavatra zay zany mandeha ila le fitantanana hoentinao satria mpitondra fanjakana ambony zany ho an'ny AMF zany tokony politicien no technicien. Satria inao mitondra ressources humaines anatina ataoko hoe département anankiray zany tokony hoe hainao zany mandrindra an'ireo asan'ireo olona reo. Zay zavatra zay zany asa miandry ny AMF daholo. Eo amina resaka hoe tanora indray dia zay moa efa mikarakara foana an'ireny resaka hoe fanatanjahantena reny. Dia misy ny hetsika ara-panatanjahantena ho karakaraina AMF, ao ny foot, ao ny basket, dia ao ny volley. Izany hoe manana tanjona zahay mba ho tanora salama sy tomady. Dia manaraka an'izay koa ny AMF dia mandray anjara amina resaka ady hevitra hoe fanatsarana ny fiainam-pirenena. Amin'ny concertation nationale zany concertation nationale dia tena hoe andray anjara ary hisy olo tena ny AMF zany ho avy ao amin'io ary any amin'ny faritra rehetra raha zay ny fiantsonantsika ny AMF rehetrarehetra any amin'ny faritra rehetrarehetra rehefa manomboka concertation dia hoeto ilay federoantsika satria zay efa manana karazana sarta manohy amina resaka hoe zao ny rafitra hovaina ny fampianarana, zao ny resaka fandraharana eto Madagasikara, zao ny fifandraisana amin'ny any ivelany, zao ny rafitra tokony atao anatin'ilay fitsarana. Efa manana an'ireny zavatra tena hoe pratika ary koa mahomby lavitry ny kolikoly. Dia efa manana an'ireny zany dia hitondra an'izay anjara birikina izay zahay satria ireo institution ireo misy institution maromaro tsy ankasitrahan'ny AMF izay iraisanay koa moa amin'ireo tanora antiteny tolona teo ireny fa any moa zany tsika mahita hoe ahoana ny iafaran'ilay concertation nationale. Izahay koa manao échange amin'ireo diaspora ireo satria misy diaspora mahita hoe misy mpianatra risorana an'zareo hoe misy mpiasa zany maniry foana anatin'ny AMF hoe misy mpianatra sotomina diaspora makany any ivelany mianatra satria ao aminay ao misy tena hoe olona manam-pahaizana n'ankizy makabaka ny nainatra any amin'ny ankizy amin'ny lycée anatin'ny AMF université ny tanorana vita fianarana ray aman-dreny dia zany hoe zavatra tena hoe eritreretina hoe tena hoe amoaka olona hovanona zany ty AMF dia mifanampy ihany koa zay amin'ny resaka hoe fitadiavana asa ho an'ny ankizy. Zay ngamba ny anisan'ny tena hoe asa miandry ny AMF amin'ny taona ity. Ankoatran'izay mety tsy voaresaka moa dia ho hitantsika eny ihany le izy. Amin'ny lafiny ara-politika ve mety manana eritreritra hiomana amina fandraisana anjarana fifidianana ny AMF? Hatreto aloha izahay manana ny maha-président national zany misy zavatra tsy azoko tapahana. Fa misy koa présidente ny diaspora zany madame Ayanza teo dia misy koa fondateur diaspora fondateur mipetraka eto an-toerana zany any anatin'ireny dinika reny anatina groupinay zany no anapana zavatra ohatr' zany. Tsika moa zany zao mbola andalo an'ilay concertation nationale dikan'izay zavatra zay zany hatreto mbola tsy fantatra hoe anahoana mahakasika an'ilay resaka hoe fifidianana fa ny zavatra afaka resahanay fotsiny izay dia tena andray anjara amin'ny resaka raharaham-pirenena fa rehefa tonga moa izay resaka hoe fifidianana zay ho tapahan'ny assemblée générale anatin'ny AMF zany hoe misy fa ny zavatra efa misy fotsiny ataoko hoe satria maro ny olona surtout ny amin'ny faritany zao maro ny olona efa nifampiresaka tamiko manohy hoe
nanontany mihitsy hoe atoko politika ve le AMF de misy moa zany efa 3 ny olona nanao proposition latsaka député amin'ny alalan'ny AMF fa izay araka ny resahako zay anjaran'ny assemblée générale miaraka amin'ireo fondateur rehetrarehetra reo no manapaka zay tsy koa mbola nanao an'le concertation nationale dia ho hita eo ny toyny fa atreto aloha zahay de mipaka manokana amin'le fanovana sy ny fiainam-pirenena ary ny resaka sosialy ho an'ny mpikambana sy ho an'ny voaka malagasy. Mamarana tanteraka ny fiarahana isika andriamatoa filoha nasionaly ny AMF ity fantaniana ity napetraka aty amin'ny farany mihitsy efa nisy ihany ny natsidiky ny filoha lefitra ny filoha ny diaspora teo fa ho anao manokana amin'izao fotoana izao somary mahabe resaka miteraka adi-hevitra maro ny ataontsika hoe fanendreny ny filohan'ny fanavaozana ny repoblika andreo mpiara-miasa akaiky aminy eo ihany koa ny fanendrena amin'ny ankapobeny mihitsy moa zany ireo olona hiara-iasa akaiky amin'izao fitondram-panjakana izao manana ny hevitra hoe ianao manao ahoana ny fahitanao raha tokony hanome ataontsika hoe sosikevitra ho an'ny filohan'ny fanavaozana ianao dia inona no ambaranao manoloana an'izay hoe fanendrena ireo mpiara-miasa amin'izay. Ya eto zany mitodika amin'ny président Mikael ny fahafantarako anazy olona misokatra izy iny ary olona mahitsy ary voataiza atao anatina resaka fivavahana. Amin'ny resaka fanendrena tena marina le fanendrena hoe misy olona ny orange betsaka be dia be ao anatiny izao fanjakana zao. Io ianao président tsy possible zany hoe ianao ma ahafantatra an'ireo olona rehetrarehetra tsy hanomezako tsiny azy zay zavatra zay fa kosa ny olona izay manao an'le proposition mitondra an'ireny olona reny namiko hoe manipoditra akondro fa kosa nefa ataoko hoe TGV mapara ataontsika hoe canaliser-tsika eo le resaka tsy voatery ratsy daholo ny olona tanatin'ireny fitondrana reny ary misy koa technicien nahavita zavatra tanatin'ireny fitondrana reny ka ny ahy zany zahay malala-tsaina tsy de manisy olana ny fanendrena olona mahay zahay satria zay ny le fanovany ka zavatra efa tsy haiko zao hoe tsy amin'ny domaine-ako zao hoe de ho forceko fotsiny hoe zany mahay fa raha ohatra olona tsy nahitana casserole olona tsy nabe resaka teto amin'ny firenena olona tsy namotika fiainan'olona tsy nangalatra fa tena nanao ny asany maha-technicien anazy malagasy izy reny. Donc dikan'izay zavatra zay zany firenena tianandroso dia aleo zay mahay an'le izy no manao an'le izy fa tsy ekena kosa olona tena hoe efa nanao casserole nangalatra hita hoe olona tena hoe tsy manana compétence fa avakavan'ilay olona mpanendry dia lasa voafitaka ilay filoha dia tadidio tsara ho atsiro-to any membre du gouvernement. Zao raha manendry olona tsy mifanaraka amin'ny zavatra tadiavin'ilay mpitolona isika dia tadidio tsara fa tsy anareo no maloto fa ny filoham-panjakana ka raha tena manohana azy tokoa isika dia aleo zavatra mba ho eken'ny be sy ny maro no proposentsika eo. Nay ho azahay tsotra be zay tsy manao ohatra ny sainy mpitondra teo aloha hoe anay zao no mitondra zao fa karazana hoe zay nanaovako tanaty Facebook hoe état intellectuel ty fanjakana ty zany hoe manao karazana hoe tsy manilika na rakotona rabe na rasoa fa oka kosa le olona tendrentsika tsy hanome frustration ny mpitolona zay fotsiny angamba ny ahy zany hoe manome proposition any filoham-panjakana tsy afaka atao ve ny manangana karazana hoe direction en présidence io direction io zany dia io no mandray an'ireo olona tendrena ao anaty conseil des ministres reo dia manao famakafakana hatrany fotony hoe iza marina ty olona ty inona marina ny expérience an'ty olona ty dia sako miteny aminao manohy fa tsy ho isy tsony
izany resaka hoe orange ny mbola betsaka ao anatin'ity fanjakana ty e. Ny any anatin'ny resaka quête de moralité moa zany tena tsy haiko hoe inona ny tena hatao any de mametra-panontaniana ihany ny tena indraindray hoe lasa le filoham-panjakana no mampalahelo anatin'le satria izy tsy mahafantatra hoe izy aty olona ty fa le mpandray an'ireny olona reny no tokony andinika zany de zay nenay mba proposition raha misy io direction eo amin'ny présidence za sako miteny aminao fa tena olona voafintina sady tsy ho isy tsony frustration no ihany koa tena hoe olona expérimenté dikan'izay zany makany amin'ilay famahanana sy ilay hetahetan'ilay tsirairay le zava-misy. Zay ny fiarahana taminareo teto anivon'ny vovonana AMF tato amin'ny fandaharana aloresaninao sehatra teto amin'ireo corps Madagasikara tamin'ity alina ity dia ankasitrahana be dia be ianareo nanaiky ny vahiny nitondra ny hevitrareo mahakasika ny fiainam-pirenena tato anatin'ny fandaharana teo moa ny flou nasionaly ny arorika mitolona ho an'ny fandrenana Andriamatoa Beriza Ravelomanantsoa niaraka tamintsika farany teo nitondra indrindrandrindra ny fahitana izy ireo avy any amin'ny faritra ny zava-misy eto amin'ny firenena ny flou lefitry ny AMF Toliara Joseph Famaka ary niaraka tamintsika teny am-piandohana teo ny floan'ny diaspora ny AMF Ramatora Zafindramanana Marie Angèle. Ankasitrahana izy ireo nitondra n'izay fanehoan-kevitra izay tato anatin'ny fandaharana dia ankasitrahana ihany koa isika rehetra izay nanaraka an'izao fandaharana izao na tamin'ny fahitalavitra na tamin'ny page Facebook na tamin'ny YouTube ny Record Madagasikara ihany koa dia mametraka ny veloma mandrapitafy izahay ho amin'ny manaraka indray veloma tokoa.